Idirako zany a le resaka groupe hoe mitay venorazana groupe zay natsangana anambanimbanina ny finoana gasy a anambanimbanina ny fomba gasy zay le tanjo le groupe ka amy lafindray hitako a tsy tokony ara-dalàna le pejy tokony hoana fanjakana le pejy satria ny tanjon'le pejy de fanambanina ny fivavahan'ny razana fanambanina ny fomba gasy am'le manao famadihana sy ny finoana gasy zay io groupe io ka idirako le izy satria zao ny antony hoe manontany izy fantainina mipetraka hoe mitay ve ny razana de izy manontany hoe mitay ve ny razana nefa ny tena marina ridiculiseny zany le olona mino ny fitainy razana de zavatra zay nitako grave raha notany ananareo hoe ikoty ve mino fa mitay ny razana na tsy de za de tsy fantatro fa io mipetraka amina finoana io ka raha ohatra ny olona mino fa mitay ny razana no imezanao no ambaninao ary anao mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy iza avec quel élément iza na manaprofo anao fa nitsangana tamin'ny maty marina Jesosy Kristy de agny koa abadona faratampony ny manambany ny finoan'ny olona satria Jesosy Kristy ny nitsangana tamin'ny maty sy niakatra vela tany an-danitra tsisy afa-tsy finoana ihany no azonao raisina am'izay tsisy afa-tsy finoana de ohatra ny olona mino fa hoe ny razany ny ray aman-dreny efa maty mitay azy finoana daholo ny baziny zany fa ianao tsary tsy manana profo eto amiko eto raha manana profo fa hoe nitsangana maty marina i Jesosy Kristy zay le izy inona ny élément ahafahana milaza fa hoe nisy izany hoe moana taminazy fizaneny Jesosy de nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo de niakatra any an-danitra inona sosy anananao ny baiboly ary zavatra magaga ary zavatra tena tsy mampionao mihitsy de maninona ny baiboly rery no manao affirmation ny zavatra zay tsisy afa-tsy ny baiboly tsisy mihitsy zany hoe document ohatra hoe ny romanina efa nahaina nohatra ny romanina tamin'ny andron'ny Egypte ancien ra efa nahai noratry ny olona any amy 20 taona talohany anatsika zao efa mahay manoratra ny olona manao andrany hiéroglyphe reny manao papyrus reny ny olona be de be ny karazana soratra mipetraka de manino ny Jesosy tamin'izy ino moa zany nomboana taminazy fijaliana tsisy document mihitsy mikasika an'izay de aveo hoe izy nalevina de aveo tsy hoe nalevina moa zany fa hoe nanampidiry anatin'ny fasany izy moa Joseph d'Arimathie de aveo hoe nitsangana tamin'ny maty tsisy rakitra na ny ray mikasika an'izany de aveo hoe nitsangana tamin'ny maty niakatra velan-dany tsisy rakitra na ny ray na profo archéologika na profo historique nefa ny romanina teo tamin'izany fotoan'izany zay le izy tsy mety le manambany finoany olona nefa ianao koa mba minimino fatany ianao ny minimino fatany mino an Jesosy nitsangana tamin'ny maty ianao minimino fatany avec quel élément inona ny anaprofonao an'izany quel élément tsisy afa-tsy ny baiboly ny afaka miteny an'izany de zay ihany ary raha ohatra ny baiboly ery miteny an'izay de eo any tsy misy satria maninona ny baiboly ery no resaka an'izany zavatra zany da araky ny tantara de misy zany ny olona nanoratra azo sambosamborona fa ny olana amin'ny kristianisme de ina moa zany dorana daholo zay manana boky hafa evanjely hafa dorana daholo de persécutena vonoana daholo le olona zay milaza zavatra hafa akoatra ny baiboly zay ny zava-misy fa ny ina moa zany ny ataontsony zareo hoe évangile canonique zany hoe dikany canonique zany de base de hoe eo Marka Matthieu Marka Luka sy John reo ihany no raisin'ny niza moa ny raisin'ny kristianina efa roa amby 5 sy 300 taoriny anafatesan'i Jesosy mbola andraisina andreo anakefatra reo nefa firy ny evanjely soatan'olona tamin'izany andro zany misy olona namana ino moa zany témoin oculaire nahitan'i Jesosy nanoratra ohatra ny evanjely ny Barnabe hita ny tany ina moa zany tamin'ny 2007 le baiboly soatan'ny Barnabe
fa rehefa narahako ny tantara sy ny inona moa zany sy ny documentation mikasika an'lizy a de novany silamo lizy novany silamo lizy a be deaibe ny tantara fa ny zavatra misy de hoe ibarinabe nahitan'i jesosy nanoratra izaka rahalany jesosy nanoratra de reny evanjely reny nafenona naninona nafenona nafeno vatican ny izy hoe ny baiboly ny barinabe nanina nafenona misy copie le baiboly ny barinabe any amin'ny bibliothèque nationale any Vienne en Autriche misy copie an'lizy de nisy copie anankiray koa any Turquie am'izao fotoana zao aniny baiboly iny fa naninona nafenony Vatican iny baiboly iny satria manozongozona le finonom Paula hoe Jesosy ino zany nomboana tamin'ny hazo fijaliana de nitsanga tamaty de niakatra velany an-tany zay ny bazen'ny kristianisme karaha zay bazy zay voazongozona amin'ny témoin an'olona nahita satria ny baiboly ny barinabe de milaza fa tsy i Jesosy tsy nifantsiana zany Jesosy tsy izy mihitsy nomboana tamin'ny hazo fijaliana de be deaibe ny document ny milaza fa hoe na izy moa le bandy le Simone le hoe le tamin'ny Jesosy zany nitondra le hazo fijaliana de sampa de tsy tafatsangana tsony de nisy bandy pakakitay Simone de izy moa Simone de ino moa anaran'le tanàna fefinlery iny nanampin'i Jesosy de hoe ino nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny document sasany ny document sasany koa de milaza fa izy moa i Jodasy Iscariote no ino moa zany fantsena amin'ny hazo fijaliana ny solon'i Jesosy de ny zavatra magaga de zao ny kristianina tamin'ny be deaibe mantsy ny kristianina taorinana fahatetsen'i Jesosy tamin'ny 3e siècle 4e siècle be deaibe zany paritaka de samy mitazona ny baiboly hoe vo maty Jesosy de samy nakanaka novatsofina samy nandraindray de samy manana amin'ny baiboly samy manana ny evanjeliny de reny kristianina reny moa zany persécuté vonoina ho faty reny misitrika ny kristianina reny mazatra magaga de zao ny document ananan'ireny kristianina reny tamin'ny 3e siècle sy 4e siècle après Jésus-Christ de milaza daholo fa Jesosy tsy nomboana tamin'ny hazo fijaliana zay zavatra zay milaza daholo fa miarranger ny izy moa zareo i empereur Constantin empereur romane tamin'ny aty amin'ny 352 après Jésus-Christ izay zavatra zay satria zay ny baziny ino moa zany ajoro am'zay zavatra zay le kristianisme ino mino afon ary tena ina moa zany tompo teny fantatra fa hoe nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy nefa ina ny document nananao ny document misy de ny baiboly any no teny am'zay zavatra zay de ny crucifixion zany de amin'ny teny grec hoe sustauro tsisy afa-tsy zay na ny evanjeliny izy moa i Matthieu na Marka na Luka na John samy teny io teny io fa tsisy fanazavana mihitsy na ndray hoe ahoana lizy ka dika sustauro zany hoe naantona suspendu quelque part fa de mampiresaka ino moa zany de miteniteny fatany ny olona hoe fantsiana hoe amfantsika natao an'zao nefa raha mijery nareo ina moa zany manao fikaroana manampahaizana hoe ahoana ina moa zany ny endriky ny châtiment ny fampijaliana olona tamin'izany epoky zany de misy sasany ina moa zany sotomina amy sovaly misy sasany atsoroka eto ny ina moa zany hazo ampahe misy sasany aongana be deaibe nina moa zany ny fomba supplice natao tam'izao fotoana zany humiliation hoe antona le olona atao hitany olo io le olona surtout ny olona mpangalatra na mandaigna na jolangboto no ataony zavatra ohatry natao zareo tamin'i Jesosy igny fa tsisy profo mihitsy hoe la croix tsisy aiza oety atao amiketo ny document milaza fa nomboana tamin'ny la croix Jesosy ao anatin'ny baiboly zareo le evanjely anankefatra tovy tsisy hafa zavatra resahanjareo de zay nomboana tamin'ny hazo fijaliana zay nomboana crucifixion crucifié zay ihany voateny ao fa tsisy fanazavana mihitsy ahoana ny détail mikasika dy zavatra zay zao defa élément anankiray hoe mahamety lainga le fanomboana amin'ny hazo fijaliana de hoe maty de nitsangana tamin'ny maty de nakatra velany an-danitra zay le izy ka maninona ny ambanibanina foana finono sasany hoe karaha izy ara mino nina moa zany ny razana amy ta fa maninona manambany inona nanambanina anazy satria na ny fizakana Jesosy maty bazany zany finono tsy manana profo am'zany lahy na ndray tsy manana profo ary ny tena marina tsy misy zany zavatra zany
matoa ny romana tsy nanoratra, matoa ny historien tsy nanoratra, matoa ny olona rehetra tsy nanoratra mikasika zay zavatra any de tsisy zany. Ary mba fantatra labady io zany mino fatany io zany miseho tompo teny fantatra amin'ny fisiny ny famarina ny baiboly. Mba fantatra lamo fa ny kristianisme anie ka fitaovana politika fitaovana politika nentin'ny romanina. Fantatrareo be deaibe ny kristianina efa sarasaraka de persécuteur nge kristianina reny. De fantatra Eric Constantin hoe ity fivavahana agnanangana fivavahana anankiray religion d'état tsika mba ahafahana mirassemblena, mba ahafahana manambola ny loha rehetrarehetra amina finoana anankiray, amina zavatra anankiray. Fomba atao andeha mitsana ny vahoaka nampidirana kristianisme. Zay ny base ny kristianisme. Na faly anao na tsy faly na manana provafy anao fa zay ny basiny. Hoe nalaina ty le fivavahana ty créena angely izy Jesosy angeny créena natao Andriamanitra fa tsisy mihitsy manaprofo hoe ny zavatra tranga tany amin'ny fotoana navelan'i Jesosy tany anaprofo Andriamanitra mariny Jesosy. Tsisy profo mihitsy zany fa empereur Constantin no créen'io fivavahana io hoe ty atao ino zany religion d'état. Agnina zany anitarany ambaindahiny satria izy zany mitony tena hoe le pouvoir reny pouvoir du divin, le fahefarananany zany avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy. Le ino zany le pouvoir ananany fahefarananany satria izy nanao guerre zay hitanao fa guerre nanomboan'io zavatra io. De Constantin tamin'ny guerre navita bataille massacre zany navita massacre de ino moa zany lasa izy fa hoe nahita ny sarin'i Jesosy de iny izy nanao an'iny zavatra iny de nalainy am'izay ny ino moa zany ny évêque sy ny olona manana evanjela sy manana fahalalana mikasika ny fivavahana navorony tao amin'ny consul de Nicée. Navorony teo reo olo reo de hoe olona 50 zareo tao de navorony teo de hoe manaovy lesany baiboly anankiray atambany lesany anatin'ny baiboly eo zany hoe ty ihany ny baiboly officialy. De hitana normal ave zany maninona forcena fotsiny hoe ty ny baiboly officialy. Sa manoratra olo reo fa zay baiboly rehetraretra tsy metimety aminareo zay evanjely rehetraretra mitsymetsy aminareo de dory de nidorana daholo zay document rehetraretra mikasika an' Jesosy. Na misy olona nahitan'i Jesosy nanoratra ny zavatra nisy nidorana dolodolodolodolo. Reny le hoe évangile apocryphe zany caché. De le olona mitazo an'ireny baiboly reny vonona ho faty. Zany ve ny base ny kristianisme inonao fantatra, inonao ny baiboly ten'Andriamanitra. Zany ny basiny. Nareo Matthieu, Marc, Luc, ny Jean nanoratra reo efa firy efa taty amin'ny 50 taona taorana nahafatesan'i Jesosy vo nanoratra. De mieritreritra ny gasy naminany mako reo Andriamanitra nyteny tam'zareo zao vraiment n'importe quoi. Finoanareo koa nge n'importe quoi fa aza finoan'olona foana hoe mino tromba ny olona mino zao ny olona de nambaniny fa n'importe quoi koa finoanareo. De ahoana ny inonao anao zao amin'ny 2022 inonao nanofy Matthieu manofy Yann de nanoratra tenenin'ji iza moa Andriamanitra zao soit c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Fa ny tena marina i baiboly io de tao amin'ny consul de Nicée nanoratana azy nangonina daholy ny théologien nangonina daholy ny olona manana document nangonina daholy ny évêque sy rehetrarehetra anoratra azy zavatra anankiray ikambanana reny hoe évangile canonique. Zay ny tomboan'io ka aza mba mifanambanimbany amin'ny zavatra tsy fantatra, aza mitombo teny fantatra amin'ny zavatra tsy hita matsy tsy nanao profo. Tsisy afa-tsy ny baiboly reny no afaka ilasa hoe i Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana de nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo de akatra ny tsisy afa-tsy ny baiboly. Nefa le baiboly lazainareo nilaza zavatra zay iza nanoratra azy tao amin'ny consul de Nicée tamin'ny epoka ny empereur Constantin. Zay le izy.